mianatra eo an-tongotrao. Falipendray ahy tafaraka amin'ny ankizy rehetra, ny zazakely, ny kilonga, manahoana daholo nareo. Tratry ny sabata daholo e. Samy ho tahian' Jesosy avokoa sika rehetra dia andao aloha hisaotra an'Andriamanitra sika fa nomeny sabata fitsaharana dia afaka miaraka indray eto amin'ity fandaharana ity. Dia akambano ary ny tanana e. Akambana ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy ny maso fa hiaraka hivavaka sika. Andriamanitra faly indray izahay misaotra anao satria nomenao fitahiana indray izahay zazakely miaraka amin'ny namanay. Nomenao anay sabata mba hiarahanay aminao dia hisaoranay anao manokana izany. Omeo fahendreny izahay Jesosy amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Ny lohatenin'ny lesona ianarantsika rankizy dia hoe mahiratra aho. Ahoana hoe mahiratra aho? Ny tsianjerintsika ao amin'ny Marika 10:12-13 dia ka Marika 10:12-13 aloha dia izao ilay izy hoe mandehana ny finoanao no nahavonjy anao. Mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Dia miaraka manisa telo aloha izany sika izao dia hanao an'ilay tsianjery ary. 1, 2, 3. Mandehana ny finoanao no efa namonjy anao. Bravo! Izao indray mandeha izay mafana be aloha ny andro tamin'izay e. Mafana, manga ny lanitra izay noforonon'Andriamanitra. Dia ny hazo midoladola ohatran'izao dia misy rivotra mitsoka rankizy mampangatsiatsika. Dia misy vorona naniditsidina teny ambony hazo mahafinaritra ery ny hirahiran'ny vorona. Misy lolokely maniditsidina, misy voninkazo tsara tarehy. Fa izao i Bartimeo dia tsy mba nahita an'izany. Averiko indray i Bartimeo dia tsy mba nahita an'izany satria tsy mahita amin'ny masony. Jamba Bartimeo. Dia nipetraka teny amoron-dalana i Bartimeo. Mipetraka teny amin'ny arabe izy. Feno vovoka be izany arabe izany dia izy izany tsy afaka miasa satria tsy mahita amin'ny masony. Dia noho izany tsy manam-bola ange Bartimeo e. Dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo dia nitondra vilia baolina kely izy dia mangataka vola amin'ny olona rehetra izay mandeha. Mangataka re tompoko, mangataka re tompoko. Izay no nataon'i Bartimeo satria tsy mahita amin'ny mason'i Bartimeo dia tsy afaka miasa izy. Indray andro hen'ny Bartimeo fa hoe handalo eo aminy eo hono Jesosy. Handalo amin'ny arabe misy azy eo hono Jesosy. Atsoko Jesosy hanasitrana ahy. Teo sitrana Bartimeo. Rehefa henony hoe misy olona mitabataba, misy olona mandeha manatona azy. Dia iantsoantso izao Bartimeo rehefa tonga eo akaikin'i Jesosy satria fantatry Bartimeo nge efa henony hoe Jesosy mahay manasitrana e. Dia niantsoantso tokoa rankizy Bartimeo rehefa nandalo Jesosy. Jesosy Jesosy mba sitrano re ahy e. Dia hozy izy ny olona hoe mangina, aza mitabataba Bartimeo Fa tsy nahoan'i Bartimeo izany. Mbola niantsoantso foana izy. Jesosy Jesosy mba sitrano re ahy e. Hen'ny Jesosy rankizy, nijanona Jesosy. Eny niantsoantson'i Bartimeo dia nanantona ny Bartimeo rankizy Jesosy nakeo akaikin'i Bartimeo izy dia hoy izy hoe inona no tianao ataoko aminao? Dia hoy izy hoe Bartimeo hoe mba
hositraninao ny masoko dia ahita. Teny hositranin' Jesosy rakizy ny mason'ny Bartimeo ange jerentsika io hositranin' Jesosy rakizy ny mason'ny Bartimeo dia rehefa nahiratra ny mason'ny Bartimeo rakizy tonga dia Jesosy mitsikitsiky tsara fanahy no hitany voalohany. Hoay, nahiratra ny mason'ny Bartimeo hoe tsy nahita hoe niala tamin'ilay tsy mahita tsony dia nahiratra ny masony. Falifaly be mihitsy ny Bartimeo fa nahita ny masony. Jesosy no hitany voalohany indrindra. Jesosy tsara fanahy feno tsikitsiky dia lasa izy nandeha dia nanaraka an' Jesosy izy dia hitany daholo ilay zavatra nitantaraiko anareo tamin'ny voalohany. Hitany lanitra manga dia hitany ny hazo midoladola tsofin'ny rivotra dia hitany koa ny lolokely maniditsidina tsara tarehy dia hitany koa ny voninkazo mahafinaritra be. Hitany Bartimeo avokoa ny zavatra rehetra satria efa nahita zao ny masony tsy jamba intsony izy. Tsara fanangy io Jesosy io dia zao sika koa rehefa miantso an' Jesosy dia enoin' Jesosy dia mamaly antsika izy. Rehefa mahasoa antsika dia omeny Jesosy antsika ny valin'ilay miantsoantso iny. I Bartimeo zao miantsoantso hoe Jesosy mba sitrany re dia noenoin' Jesosy Bartimeo dia nositrany satria fantary Jesosy fa mahasoa amin'ny Bartimeo zany. Dia aza dino zany mangataka amin'ny Jesosy miantso an' Jesosy Jesosy ampio re omeo fahendrena re Jesosy matahotra Jesosy dia ampiany Jesosy isika. Andao hiaraka hisaotra an' Jesosy sika dia akambany indray nge ny tanany ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy misaotra anao zay fa nanampy amin'ny Bartimeo ianao dia misaotra anao koa fa hay ianao mbola miaino anay foana rehefa miantso anao koa zahay zazakely rehetra sy ny ankizy rehetra dia mamaly vavaka ianao dia omeo fahendreny zay mba hazoto hivavaka hiantso ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny farany indray ny fiarahantsika aza diny miantso an' Jesosy dia mivavaka foana dia hitahintsika rehetra koa ny Jesosy. Velomandray ary amin'ny manaraka indray Kokoa daholo ny kilonga rehetrarehetra. Anjarantsika indray zao ny mamerina ny lesona nandritry ny herinandro fa mangala toerana dia andaontsika mamerina ny lesona herinandro fahatelo. Mialohan'izany anefa dia andaontsika hanao alira fiarabana izay efa mahazatra antsika hatramin'izay ihany. Manisa telo dia miaraka miritsika isa roa telo. Arabaina ianao salama ve manaona akory arabaina ianao salama ve faly mahitanse. Tena faly be indray sefitana androany rakizy miaraka aminareo kilonga kely amerina ny lesona izay efa nianarantsika nandritry ny herinandro tsika tsy ataontsika lava be satria famerinana fotsiny. Herinandro fahatelo ny anarantsika dia andalo ary averintsika indray ny lohateny. Ny lohateny lesontsika dia hoe hitan'i Jakoba ny mpamonjy azy. Averina kely hoe hitan'i Jakoba ny mpamonjy azy. Ny tsy anjery dia efa hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ary mamela ny fahotantsika izy sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Lava le tsenjery ho an'ny kilonga kely lava be le tsenjery fa tsy maninona arakaraka ny zarantsika mianatra ny toko sy andiny ao amin'ny baiboly rehefa lehibe tsika dia mahay ny toko sy andiny be dia be ao amin'ny baiboly. Ilayntsika mianatra an'izany dia izao mbola kely izao tsika
fa eo are amerina lelesina amin'izay arantsika tantarany Jakoba no tantarany anarantsika nandritry ny herinandro iny hitantsika fa nandeha nitsoaka nandeha nandositra Jakoba fa naninona moa Jakoba nandeha nandositra natahotra an'izy izy natahotra ny Esau izy satria nandaingy izy sady nangalatra ny fizokiny izy izay tsy tokony ho anazy fa ho an'ny Esau dia nandaingy akoho izy hoe za mihitsy ny Esau ka nefa n'izy hitantsika hoe tsy Esau Jakoba izy dia lasa izy raka izy nandeha nitsoaka dia rehefa nandeha nitsoaka tany dia sady mangovitra be mihitsy izy no mitobotoboka be mihitsy ny fony dia matahotra izy mijery any aoriana foana izy sao dia manaraka anazy any Esau sady mazakazaka izy tsy fantany hoe andeha ho aiza izy tsy fantany hoe andeha ho aiza dia rehefa hitantsika tany ampovoambon'ny lesona tany dia mipetraka teo amin'ny tendrombohitra anankiray izy dia natory izy dia inona ary ny ondany raha tadidinareo atao mafy be hoe vato izy nefa nanao ondana vato zany nareo efa nanao ondana vato farafaratry ny tavoangy fa tsy nisy akoatran'izay teo amin'ilay toerana fa vato marary ny loha fa izay no misy dia rehefa natory Jakoba dia sady mbola matahotra foana izy ary tonga sana ihany koa nefa n'izy hoe tokony hibebaka amin'Andriamanitra dia nivavaka izy dia nangataka famelana tamin'Andriamanitra izy dia fantany hoe tsy netiny nataony tsika ankizy koa mety efa tratrany ohatran'izany hoe nandaingy tsy ny tena marina tamin'ny dada sy neny manafinafina zavatra dia rehefa aveo ampatsiahivo ny fanahy masina amintsika ireny hoe tsy mety izany tsy mahazo mandaingy ao amin'ny baiboly ange misy teny hoe aza mandaingy dia tonga saina ihany koa rakizy Jakoba tamin'io fotoana io dia nifavaka tamin'Andriamanitra izy dia rehefa natory izy dia nataon'Andriamanitra nahita fahitana nahita le tohatra ngeza be izy dia misy anjely vezivezy be teo amin'ilay tohatra dia iny tohatra iny rakizy no mampiseho an Jesosy izay manelanelana antsika amin'Andriamanitra nanelanelana an Jakoba tamin'Andriamanitra dia izao rehefa tena niaika ny fahotany amin'izay Jakoba dia namelana azy Andriamanitra tsara sa tsy tsara rakizy izany tsara be mihitsy maheno an'izany hoe navelan'Andriamanitra ny fahotako dia natsapa famelana tokoa Jakoba teo amin'izay nanomboka nisokatra ny masony nanomboka afaka nitahotra tao anatiny ary tapa-kevitra izy ny andeha hiveriny tapa-kevitra izy ny hanohy ny diany zany andeha hiverina dia ohatr'izany ihany koa sika rakizy Andriamanitra teto dia tena niteny tamin'i Jakoba hoe hotahiko ianao izy ary ataoko lasa firenena lehibe ianao manana taranaka be dia be ianao maro be ianao fa izao ihany koa ny tian'Andriamanitra ho tsapantsika ankizy Andriamanitra na dia mbola kely ohatr'izao ary sika tsy voatery hoe ohatran'i Jakoba efa olona lehibe fa na mbola kely ary tsika ka mahatsapa fahotantsika sika dia rehefa manatona an'Andriamanitra tsika mivavaka mibebaka amin'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika dia mino fa manomboka izao ny ankizy rehetra dia mahay mahatsapa ny tsy mety ataony fa izao koa nefa rehefa fantatra hoe tsy mety dia manino tsy atao tsony tonga dia tsy atao tsony fa raha sendra solafaka hoe mbola nanao alisy ihany dia tsy misalasala manatona an Jesosy mangataka famelan-keloka fa ho avelan'Andriamanitra ny helokontsika ao anatin'ny tsenjerintsika hoe raha miaika izany fahotantsika izany isika dia matoky sy marin'Andriamanitra fa mamelantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mino azy fa manomboka izao ny ankizy rehetra dia angataka famelan-keloka amin'Andriamanitra rehefa nisy tsy nety natao izay ny famerenana lesika nandritry ny herinandro fahatelo iny fa anao veloma sahady isika dia anao an'ilay hira veloma isa roa telo veloma veloma amin'ny herinindray veloma veloma amin'ny herinindray
veloma tompoko amin'ny herin'ny indray are. Faly indray ny tenako rakizy tafahoana aminareo amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka eto ary tsika hamerina ny lohahevitra fahatelo izay manao hoe tohatra avy any an-danitra. Tohatra avy any an-danitra. Manana andalan-teny izay natao fitadidy isika dia hitantsika eo amin'ny Daniel toko 7:1-7. Daniel toko 7:1-7 manao hoe any Tompo Andriamanitray kosa ny famindrampo sy ny famelan-keloka. Any Tompo Andriamanitray kosa ny famindrampo sy ny famelan-keloka. Daniel toko 7:1-7. Mahafinaritra tokoa rakizy Andriamanitra fa manana hafatra manokana foana ho antsika izy. Hoe mamela ny heloko Andriamanitra ary miaraka amiko mandrakariva izy. Tao anatin'izany hafatra izany no nianarantsika tantara mahafinaritra izay efa nianarantsika ihany tamin'ny heriny. Dia mitoy izany izao ny tantarantsika io. Tadidinao ve hoe tantaran'iza ny nianarantsika? Ie, tantaran'i Jakoba sy Esau. Niaina tao anatin'ny fianakaviana nahafinaritra tokoa nge rakizy Jakoba sy Esau ary tena feno fifaliana ny tokantranon'izy azy. Saingy izao niovy izany zavatra izany rehefa namitaka any Esau sy sakarainy i Jakoba sy Rahely. Lasa nisy izany ny fikorontanana tao an-tokantrano ary tsy vitan'izay fa i Esau izany tezitra mafy mihitsy ange, tena tezitra mafy izy rehefa voavitaky Jakoba. Ary ny konokonona zavatra ratsy izy rakizy tao anatiny. Dia tsy inona izany konokonona nataon'izany fa nieritreritra izany fa andeha hamono any Jakoba. Niteny tamin'ny namany izy, tany amin'ny namany tany izy izany no niteny hoe hovonoako mihitsy iny Jakoba rahalahiko iny. Dia nandeha moa izany rakizy ny resaka koa, ohatran'ny resaka rehetra. Dia tonga tany am-potsofin'ny Rebeka ny resaka fa te hamono any Jakoba i Esau. Nalahelo mafy rakizy Rebeka. Ka dia any heriny dia lasa izy ange nandeha tany amin'ny Isaka. Teny tamin'ny Isaka izy, Isaka amin'ny hoe efa antitra be. Dia ozy izy hoe tamin'ny Isaka tsy niteny izy hoe hovonoany Esau Jakoba fa ozy izy hoe tena malahelo ozy izy raha ohatra Jakoba ka manambady olona jentilisa ohatran'ny Esau. Fa aleo izy alefantsika any amin'ny toerana izay misy ny fianakaviako any Harana. Any izy no hitady vady. Dia nanaiky rakizy Isaka. Ary nitsotra ano any Jakoba izy dia nitsotra ao izay nataony Abrahama taminy nampitainy tamin'ny Jakoba daholo. Satria efa nanome teny fikasana Andriamanitra fa hitombo be dia be nge rakizy ny taranaky Abrahama. Dia nataony sy napetrany tamin'ny Jakoba indray izay teny fikasana izay. Dia lasa izany izao rakizy i Jakoba tamin'ny alina no nialany tao an-trano. Amin'ilay mangingina tsisy mahita iny niafina olona izy ary dia lasa nandeha. Nanomboka teo dia natsapa tena irery ange rakizy Jakoba. Nandeha nanomboka natahotra izy teny an-dalana ary ny lalana izay ho alehany dia lalana izay tsy azo ny antoka satria tsy fantany akory fa dia tsy maintsy nandeha izy. Rehefa teny an-dalana izy tamin'izay natsiaro irery izay dia niany tonga tao an-tsainy dia niresaka tamin'Andriamanitra izy. Nangataka fifonana tamin'Andriamanitra izy ary rehefa nangataka fifonana tamin'Andriamanitra moa izy teny an-dalana dia nanomboka nena hery. Tonga teo amin'ny toerana anankiray izy rehefa nanao tongotra hazakazaka nandritry ny teo amin'ny 3 andro teo dia natory izy. Rehefa natory izy teo amin'ny tany maina, efa nisy natory teo amin'ny tany maina daholo ve? Mety efa nanandrana rehefa milalao fa mafy be izany matory amin'ny tany izany fa i Jakoba izany dia natory teo amin'ny tany ary niondana. Tsy mba kilalao ny ondanany fa niondana vato izy rakizy. Mafy izany vato izany kanefa dia izao hoe nahita tory i Jakoba. Ary tao anatin'izany torimaso izany indrindra no nanapa-kevitra Andriamanitra fa hanome nofo mahafinaritra any Jakoba.
tena nofy ary zao rakizy i Jakoba. Inona ozy izy ianao nofony? Nanofy tohatra lavabe Jakoba, lavabe le tohatra izay manakatry ny lanitra. Ary tery amin'ny faran'ny tohatra dia hitan'ny zareo teo, hitan'ny Jakoba teo Jesosy. Dia teo amin'ilay tohatra misy anjely mifamezivezy nanome toky any Jakoba tia nofony ity rakizy. Satria dia nilaza taminy fa na dia teo raha ny fahotana nataony, teo ny laingana nataony dia momba azy mandrakariva Andriamanitra. Ary tao anatin'izany nofy izany mihitsy no nitenenan'Andriamanitra ny Jakoba hoe momba anao aho dia hiaro anao any amin'ny lalana rehetra izay alehanao. Mahafinaritra tokoa nge rakizy Andriamanitra fa na manao ahoana ny fahadisoantsika ankizy io ninona zavatra tsy mety ataontsika dia vonona mandrakariva izy ny hanome fitahiana sy hiara-iasa amintsika ary momba antsika hatrany. Ka rehefa avy nanofy ary Jakoba dia izao hoe ilay tohatra dia maneho an Jesosy. I Jesosy ilay nampitohy antsika eto tany makany amin'ny any an-danitra. Izany hoe nitsika olombelona eto tany izay mpanota dia noho i Jesosy rakizy dia afaka mifandray amin'ny lanitritsika. Ny anjely kosa dia maneho fa misy anjely izay ran'Andriamanitra momba sy miaro antsika ary manao asa mba hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy. Ka irian'Andriamanitra isika hanana izany fitokisana mahafinaritra izany amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ka andao ary tsika atoky an'Andriamanitra ary hiantoraka tanteraka amin'Andriamanitra indray satria efa vonin'Andriamanitra ny hamelany helotsika ary ianao vonina koa ianao hamelany heloko ny hafa dia Jesosy anie momba sy hitantsika rakizy. Izay ny fiarahantsika androany mametraka amin'ny veloma mandram-piaona. Ho amin'ny manaraka indray, veloma daholo. Manahoana daholo indray isika. Lohahevitra natao an'ny tanora 5 ka hatramin'ny 12 taona no andeha ho fitiantsika indray amin'ity anio ity. Lohahevitra fahafiry izany izao ny anarantsika. Herinandro fahafiry tao anatin'ny 3 volana. Herinandro faharoa tao anatin'ny 3 volana. Izany hoe lohahevitra faharoa. Izay no ny anarantsika nandritra ny herinandro. Manana lohateny isika hoe mitovy tombam-bidy. Mitovy tombam-bidy. Nalana tsy anjery, toko sy andinina tao no tadidina nandritra ny herinandro isika dia ny Efesianina toko 2:7-10. Andonge raha antsika manao ilay izy. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken'ny rahan'i Kristy. Izay ilay nataontsika, ny zahantsika natao tsy anjery. Eny ary, inona indray ary ny resahana tao anatin'izany. Mitovy tombam-bidy, izay no ny resahana. Paoly rehefa nandeha nanao ny asany dia nandeha nifindra firenena samy hafa izy. Rehefa tonga tao Korinto izy teo amin'ny Seranatsambo dia nieritreritra izy hoe tsy maintsy mahita olona ifandray amiko na dia hafa firenena ary. Tamin'ny voalohany aloha izy dia nieritreritra fa ny jiosy ihany no hanaovany asa. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia hitany fa tsy nandray azy ireo jiosy ary ny fofony ainy mihitsy ary nanenjika azy ary dia tapa-kevitra izy tamin'izay fa ho any amin'ny jentilisy izy izara ny fitiavan'i Jesosy. Ny zavatra nafinaritra rehefa tonga tao Korinto izy dia nieritreritra izy hoe ahita sakafo, ahita toerana andriana dia ahita asa ihany koa. Dia tsy ela dia nahita izy Paoly manko dia mahay asa tanana. Izy na dia manam-pahaizana ambony ary, izany hoe docteur na hoe manana doctorat dia mahay asa tanana izy. Mpanao lay izy. Tsara mahay asa tanana ary tanora namako. Aza miafiafy mihitsy mianatra asa tanana satria manampy anao izany rehefa lehibe. Fa i Paoly dia nahay nanao lay izy. Dia sady nitory filazantsara izy no nanao lay tao amin'ny Priscilla sy Aquila satria ireo ny olona nandray azy. Dia niara nitory ny filazantsara ry zareo tamin'ny olona hafa teny ivelany. Tsy nifidifidy olona izy
Ary nataiza toerana nandehanan'i Paoly dia noravaniny sakana rehetra ny eo amin'ny fanavakavahana. Niezaka izy nifandray tamin'ny olona rehetra. Niezaka izy niresaka tamin'ny olona rehetra. Tsy tahaka an'ireo le jiosy izay nieritreritra hoe tsy azo ifandraisana ny jentilisa, tsy azo ifandraisana n'izao, tsy ohatry ny alika n'izao, satria tena nanao an'izany mihitsy izy tamin'izany. Fa taty aoriana dia nampianatra mihitsy Jesosy hoe tsy misy jiosy, tsy misy jentilisa, tsy misy an'izao. Dia niova le izy. Ary isika dia ampianarina mba hifandray amin'ny olona rehetra. Tsy misy fanavakavahana. Tsy misy hoe ty andrina, ty andevo. Tsy misy tsony izany. Tsy misy hoe ty mpanan-karena, ity mahantra, hoe ty fotsy, ty mainty, na ity ohatr'izao, na ity ohatr'izao. Tsisy intsony. Fa nataontsika hifandray amin'ny olona rehetra. Mitovy daholo ny tombam-bidintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mitovy daholo. Dia hoanao ary, ahoana fanapa-kevitra ao? Mety efa mba nandalo an'izany fitsaratsarana izany ve ianao sa ianao mihitsy no niaran'ny fitsaratsarana? Dia ampianarin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hanalana izany elanelan'ny fitsaratsarana izany. Ny sakana dia mety misy hita maso, izany hoe tena tonga dia miatra, mivantana mihitsy. Mety misy tsy hita maso, izany hoe le fitsaratsarana fijerena ivelany, na hoe mijery ambony ambany, na ohatr'izany mety hiaran'izany. Kanefa aoka ho tadidinao fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ny tombam-bidintsika. Samy novonjena Jesosy tamin'ny rany daholo. Dia izay no nampianarin'ny Paoly antsika koa. Nataon'i Paoly izany izay hamonjena ilazana momba an'i Jesosy amin'ny olona rehetra. Eny ary, ny lohahevitra ny anarantsika izany dia nanampy antsika hafantatra fa rava avokoa ny sakana rehetra rehefa ao amin'i Jesosy Kristy isika. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa ilaina ny manaiky ny olona rehetra tokony tahaka ny aneken'i Jesosy antsika. Eken'i Jesosy ny mombanao sy ny tenanao manontolo, dia tokony ekenao koa ny hafa tahaka ny aneken'i Jesosy anao. Ary ny andraisantsika fanapa-kevitra koa amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra mba ity ny olona rehetra. Izay indray ny anarantsika. Ary le hafatra nampitainy izao no nataony hoe ny fitiavan'Andriamanitra no manery antsika hanaiky ny hafa. Ny fitiavan'Andriamanitra no manery antsika hanaiky ny hafa. Dia maneky ara ny hafa. Rarosoa, mandraisa fanapa-kevitra tsara, manaraka indray tsika mihaona. Miarabany tanora mantonto rehetra indray, ireo 17 taona sy 18 taona. Tafarak'eto indray isika androany amerina ny lesona fahatelo izay nianarantsika izay nitondra lohateny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny andinina atao tadidintsika dia izay voalaza tao amin'ny Jaona toko voalohany, andininy hafa 14 dao rahantsika mamerina. Ary ny teny dia tonga nofoka nona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Lehilahy anankiray olomanga nalaza tao amin'ny taonjato fa 120 no noresantsika tao anatin'ny fiara-mianatra dia tsy izany fa Inga Nelson Mandela. Izy tia dia nanana izy ahy satria fony izy mbola kely dia efa nisy faniriana lalina tao anatin'ny tao. Naniry ny tonga mpisolo vavy izy tao amin'ny firenena nisy azy tany Afrika Atsimo tany no toerana nisy azy. Nanana faniriana dia olon-tsotra azy izy dia naniry mba ho tonga mpisolo vava dia ny antony nahatonga azy ianao an'izany dia mba hiadivany amin'ny fanavaka vaham-bolon-koditra satria nisy ireo fotsy hoditra ary nisy ihany koa ireo mainty hoditra ary ny fotsy hoditra no ny fe tamin'izany fotoana izany. Dia nandeha nisoko mangina teny izy nanao ny fanarahana rehetra, nanao ny ezaka rehetra mba hanafoanana n'izany fanavaka vaham-bolon-koditra izany. No nitan'ireo fotsy hoditra nefa izany fotom-pisainana izany dia nosamborina izy ary tany am-ponja nandritry ny 17 taona. Rehefa tany nefa dia nanao fanarahana miafina tamin'ny fotsy hoditra izy ary vivery izany nataony izany satria toy ny hoe namadika ireo mainty hoditra tahaka azy izy. Kanefa nanana ny tanjony manokana Inga Nelson Mandela.
tao anatin'izay 20 taona izay dia tsy hoe nafinaritra foana ny fiainany tany am-ponjy izy ho iaho teo kanefany nisy ny tsara dia nisy ny ratsy ihany koa izay niainany tao anatin'izay fotoana izay. Taty aoriana tamin'ny taona 770 izy nanomboka izay fifanarahana izay ary nahatonga azy evoaka ny fonja izany 10 taona taty aoriana ny taona 770. Tao aoriana izay dia nisy ny fahafahana ho andreo mainty hoditra hilatsaka ho filoham-pirenena ka anisany voafidy ho filoham-pirenena Inga Nelson Mandela. Aoriana izay dia nianiena ilay fanavaka vaham-bolon-koditra ary niroso tamin'ny fahafahana ireo mponina tao Afrika Atsimo. Ezaka lehibe nataon'i Nelson Mandela mba hatongavana amin'izany fahafahana izany. Fa Jesosy ihany koa dia nanao ezaka ihany koa mba hahatonga antsika ho amin'ny fahafahana. Tonga tetỳ tany Jesosy mba hisolo antsika mba handray ny maha olombelona satria tiany isika mba hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Araka ilay voalaza ilay andinina tao fitadidy teo hoe tonga nofo izy dia nonina tamintsika. Dia izany ny aretan'i Kristy ary tsy izay ihany, tsy tamin'ny fahazazany ihany fa nanaiky ho fady teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy izy mba ho famonjena antsika mba hahatonga antsika hanana fifandraisana indray amin'ilay Andriamanitra iray. Eo amin'ny fiainantsika dia maniry indrindra Andriamanitra mba ho sakaizantsika, mba ahafahantsika miresaka aminy toy ny olona tiana indrindra, mba hahatonga antsika hiara-isakafo aminy, mba hiaraka amin'ny mandrakariva mba ho Andriamanitra no mibahana indrindra eo amin'ny fiainantsika. Izany no tena sitrapon'Andriamanitra sy fanondrina indrindra ao anatiny ao. Ka move isika vonona ny ifandray amin'Andriamanitra, move isika vonona hiara-mandeha amin'Andriamanitra isan'andro. Indraindray dia amin'ny fomba matotra ny anaovany an'izany, fa indraindray amin'ny fomba maivamaivana. Ka amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao ny miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tahaka ny Nelson Mandela dia mety hoe nisy ny zavatra mafy indrindra taminy, misy ihany koa nefa ny zavatra tsara teo amin'ny dizy nataony. Rehefa nilaza izy momba n'izany diany izany dia hoy izy hoe nisy fotoana nieritreritra hoe tonga amin'ny faratampony kanefa rehefa nitazana dia mbola nisy tendrombohitra hafa tsy maintsy aniana indray. Dia toy izay ihany koa miara-mandeha amin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao ny maka aina ela loatra fa fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia mitohy mandrakariva. Mety hoe manao paozy kely isika kanefa tsy hoe paozy misaraka amin'Andriamanitra akory fa indraindray mety hoe misy avizanana, misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia mety hoe misy hakiviana kanefa mila mitraka mandrakarivantsika ary mila miara-mandeha amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia maniry miara-mandeha amintsika ihany koa ary maniry ny tany fiainana manokana izy. Tiany indrindra raha ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay izay nomaniny ianao dia hiaraka mandrakizay aminy any an-danitra. Ny riariako ry tanora mantoanto dia ny anaovana fanandramana indray hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Izy no atao fotom-pisainana ao hatrany, vao mifoha ianao dia mieritrereta azy. Ny tontolo andronao dia apetrao eo aminy dia miara-mandeha amin'ny hatrany fa izy no hitantananao ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay izay omanina ianao. Dia mirary soa indrindra ry ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao.